Raha ao anatin'ity étude anay ity a, misy le risque de corruption ary misy mihitsy ny tena hoe corruption anatin'izay zavatra izay. Raha atao amin'ny rapport IITA aloha zany de hoe misy tamin'ny 2015 nisy an'izay zavatra izay rehefa nanaovana diagnostic ilay izy de misy a seconde demande de renouvellement ary transformation izay nivoaka teo amin'ny sur 1500 dossiers zay tsy fantatra hoe ahoana amin'ny fomba ahoana moa zany nanomezana an'izay permis minier zay hoe inona le critère mazava tena tsisy mahafantatra moa zany na hatramin'ny azo lazaina zany hoe ny nanao ny rapport IITA izay nijery manokana nidina teny amin'ny BCMM anantany dia tsy nahazo valo mazava momba an'izay hoe mikasika ny hoe inona le critère nahafana nanomezana an'ireo permis minier ireo. Lasa tsisy mandeha amin'izay lohany intsony ny procédure rehetrarehetra na izany a eo anivon'ny BCMM na izany a eo anivon'ny signature amin'ny permis lasa manavy eo ny investisseur zany hoe hanao investissement aty Madagasikara ve misy zany a vokatra izay fanadihadiana izay dia nahitana aloha voalohany indrindra 9 vulnérabilité 19 vulnérabilité ary 22 risque de corruption zany ao anatin'izay zavatra izay. Tsara marihana aloha zany fa nanomboka tamin'ilay hoe taona 2014 dia efa tsy nisy intsony normalement tsy tokony nisy intsony permis hoe permis tena hoe vaovao zany mivoaka fa tokony efa hoe permis efa alohan'izay zotony izay no nanaovana transformation na renouvellement dia mivoaka izay zavatra izay. Lasa miinciter an'ilay opérateur izay zavatra izay a lasa miditra any amin'ny resaka pot de vin na facilitation ireo ihany koa ny resaka négociation miaraka amin'ireo décideur. Ny décideur eto amintsika moa zany eo anivon'izany hoe fanomezana alalana hitrandraka ny permis minier zany dia tsy izy akory fa ny eo anivon'ny ministre ny mine ary eo ihany koa ny eo anivon'ny directeur interrégional ny mine. Rehefa nisy le gel d'octroi iny a dia lasa vitsy dia vitsy tokoa amin'izao ny resaka hoe carré minier miasa zany satria ny ankamaroan'ny investisseur izay hoe sérieux zany izay sady manaja ny resaka obligation sociale sy ny obligation environnementale dia lasa nilefa avokoa fa ny ina moa zany hoe ny tsy dia tena hoe manana souci be loatra amin'ny resaka communauté tsy dia mise soucier loatra n'ireny zavatra ireny a no lasa reny sisa ny tena hoe petraka eto Madagasikara.